Mbola faly miarabantsika rehetra indray ry havana. Mahatratra ity alakamisy faha 4 ny volana desambra taona 2024. Ato anatin'izao sakafom-panahin'io izao ary banjinantsika ny lohahevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra ny fanantenanay tokoa ianao, faly ny fonay midery mankalaza mamevonahitra anao. Tiranay ianao no ny tanam-pahasoavanao, andrakovanao anay, omenao maraim-baovao izahay, navaozinao ny heri-tanjaka fahasalamana taty anatinay. Omenao indray koa ny teninao zao satria ny teninao dia fiainana, ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ary te azo an'izany fiainana fahasalamana zany zay tompo koa mitenena aminay ary. Fa vonona ny aina anao zahay, vonona ny ampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro izahay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Eny ary ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny sakafom-panahintsika amin'ny tian'io tia dia arak'izay hita ao amin'ny Habakoka. Habakoka, tsy hoe habakoka fa Habakoka. Habakoka toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Habakoka toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Toy izao vaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, ary tsy misy voniny voaloboka, na dia madiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, na dia vonoina aza ny ondry ao ambala, ary tsy misy omby ao am-pahitra, nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako, ary manao ny tongotro toy ny an'ny dera vavy izy, ka mampandeha ahy ho amin'ny avonako, ho an'ny mpiventy hira, ampiarahana amin'ny valiha. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny bokin'ny Habakoka, Habakoka dia tafiditra ao anatin'ireo atao hoe mpaminany madinika, niasa tany amin'ny taonjato fahafito talohan'i Kristy tany, tamin'ny fotoana izay nampisavorovoro ny vahoaka jiosy tamin'izany, satria mihamela ny kolikoly, lasa ny fahamarinana efa lasa mevery, ny babiloniana lasa nampahoro ny firenena, ary tsy hitany intsony izay hoe antenaina tamin'izany fotoana izany raha hoe avy amin'ny olombelona. Ary ny bokin'ny Habakoka dia tsy toy ny bokin'ny mpaminany hafa, satria tena ato amin'ity bokin'ny Habakoka ity dia tena fitarainan'ny mpino any amin'Andriamanitra ny betsaka ato amin'ity bokin'ny Habakoka ity, ary manontany mandrakariva izy ato hoe nahoana navela ny faharatsiana, raha ovian'Andriamanitra no hamaly, ary izany no tena mibanjina betsaka be tao anatin'ny bokin'ny Habakoka. Kanefa ny toko fahatelo kosa dia miditra amin'izay ny fahitana sy ny fanambarana ara-panahy izay apetraky nomeny Habakoka zany, ary nilazany fa na misy ary zany Andriamanitra dia tsy mandao. Ny fitsaran'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra dia tsy maintsy ho avy io, ary ny mpino dia tsy maintsy miorina amin'ny finoana mba ho avitra. Ary raha nyty andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia tena atao ohatran'ny hoe fivoazam-panahy ngeza be ny eto, satria na dia tena miteny mihitsiny izy na dia very aza ny harena rehetra, na dia potika aza ny asa rehetra, na dia tsy misy hohanina intsony aza, dia izao mbola hifaly amin'i Jehovah hatrany ny mpino. Zany no fonosiny io andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo io. Fa andao ange jerevana tsiraidray isaky ny andininy, tena raha ny andininy fahafito ambin'ny folo zao dia tena hoe toe-javatra rava tanteraka,
ary apetraky ny eto amin'ny ndimy fafito ambin'ny folo ato moa zany tena teneny mihitsiny hoe ny aviavy tsy mamontsiny rehefa miresaka hoe tsy mamontsy na ny aviavy zay a de tena resaka fatiantoka ara-bola no teneniny tahaka ny hoe nanao investissement ianao a 20K ohatra nefa ny rehefa nahodinao le izy 12K na 13K sisany vola azonao tena fantiantoka ara-bola izany rehefa miresaky tsika hoe ny voaloboka tsy manome vonina hoe tsy mamono ny voaloboka de eo ny resaka hoe fahaverezan'ny vokatra sy resaka hoe zava-pisotro zany taloha manko tena hoe io voaloboka io a de nataon'ny olona mihintsy ho asa fivelomany eny maro be ny olona mbola manao an'izany am'izao fa ny sasany am'izao a lasa nataony fary indray no nataony asa fivelomana ary miroborobo a rehefa hoe mahadiso fanantenana indray ny oliva de rehefa miresaka hoe oliva zany a de tena atramitsika amy teny zao a de mbola ny menaka vita am'izany oliva zany a tena lafo vidy sy saropady rehefa miteny hoe tsy fisian'ny menaka zany de entina milaza zany hoe tena ny resaka fa ny tsiro-tsakafo mihitsy zany no lasa miova tanteraka lasa fatiantoka na ny henakisoa matsiro be no haninao taloha iny aza rehefa tenenina te nahadiso fanantenana ny oliva lasa tsisy tsirony tsony iny lasa manaikitra ohatran'ny aty lasa malany rehefa miteny ndray tsika hoe saha tsy mahavokatra de tena io le tamin'ny andron'ny Josefa tany Egypta tena mosary ny resahana am'izany hoe saha tsy mahavokatra misy ihany koa ny amin'ny resaka le hoe ny ondry tsy maintsy vonoina ny ondry tsy misy omby any am-pahatra tena entina ilazana mihitsiny hoe faharesena ara-toe-karena sy ny fivelomana rehetra mihitsy tena vita tanteraka zany tena tsisy fanantenana ntsony zany midika zany fa rava avokoa zay rehetrarehetra ny eritreretin'ny olona mba hoe business ataona hoe nyresaka hoe mba hoe fiariana mba hatao rava daholo zany rehetrarehetra zany ina nefa ry havana no azo ampiarina am'izany rehetrarehetra zany raha ao anatin'ny misy fotoana tokoa e mahatsiaro ianao fa misy fahabangana ara-bola tsy fahampiana ara-pitaovana na nisy zavatra rava simba ny tômobila nisy zavatra vola nantenaina tsy tonga ny zavatra mba nieritreretina ho amin'ny midy tsisy mividy ny fambolenana ny fiompiana mba natao kely tao maty possible mihitsy zany na misy an'izany fitotonganan'ny toe-karena izany aza de izao ambarany any amin'ny andin'ny fahavalo ambin'ny folo eny hifaly am' Jehova ihany rehefa miresaka hoe hifaly am' Jehova ary zay hidirantsika amin'ny andin'ny valo ambin'ny folo raha ny ato amin'ny andin'ny fahavalo ambin'ny folo de teneny mihitsiny hoe nefa izaho dia mbola hifaly am' Jehova ihany sy ho ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena ninona zany ry havana amin'ny zavatra mitranga tsy voararany toe-javatra tsy voararany zavatra miseho na de efa nitenenina teo aza ny faharavana maro isan-karazany ny falianao ny fifalianao a de tena tsy voarara tsy voagejan'ireny zavatra ireny ny teny hoe hifaly avy amin'ny teny grika ny teny hebreo azafady teny hebreo hoe alaza de io ny dikany hoe alaza de hoe fifaliana tsy mety voatoana hitanao le nisy olona le ohatra hoe nisy olona nahazo zavatra nahazo loteria ohatra hoa nahazo vola tamin'ny PMI ohatra de te hikikika be nefa ny
ny manodidina eo tsy ho labe daholo. Te hikikika fantatra ao raha vao mikikika oeny azo tonga de isy amona de le mitazona an'le anina iny fotsiny tsy voatazona tsy maintsy hoe de izany le atao hoe alazy tena hoe feno zavatra mahafaly ny fonao ary zay mihitsy ny nefa no antsona no iantsona ny vahoaka jiosy tam'izany ary iantsona anao ihany koa mba hanana an'izay fo mifaly am' Jehovah zany mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo izao indray mifalia tena fifaliana tsy voafetrana zavatra tsy voagejana zavatra na situation ny fifaliana am' Jehovah. Rehefa nijeritsika ny ao amin'ny tapany farany ao am'le 150 teo de zao hoe sy hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena aika izany a mahatonga atsika mifaly io a tena de misy zavatra be da be mifamaofao aza de manana Andriamanitra ny famonjena isika ary izay le hidirana ao amin'ny 150 Jehova no tanjako lay Andriamanitra manome anao fifaliana lay Andriamanitra manome anao famonjena iny no banjininao ka mahatonga anao tena hifaly tokoa am' Jehova ary sahy teny fa Jehova no tanjako de raha toy zany any ato amin'ny 150 ao de tena teneny mihitsiny hoe manao ny tongotro ho toy ny any diera vavy izy rehefa miresaka hoe diera vavy zany de tena le tongotra tena aingam-pandeha tena mandeha be mihitsiny ary matanjaka be mihitsiny ary io tena teneny mihitsy mampandeha ahy any amin'ny havonako le hoe havonako tena hoe le havonan'le na de misy difficulté aza de tsy mahataitra foana fa lasa foana ary zay mihitsy ny anefany lay Andriamanitra ny famonjenantsika ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo miantso anao ny tompo mba ianao mba handraisanao tokoa an'Andriamanitra ho tanjaky ny fonao sy ny fanahinao tsy ny resaka harena na toe-javatra fa Andriamanitra izay manatona an'Andriamanitra manko de manana hery zay miandry an' Jehova ny soratra masina zay miandry an' Jehova de mahazo hery elatra no iakarany tahaka ny an'ny voro-mahery ry havana malala azakivy fa raisy Jesosy raisy Jesosy Kristy ho tanjaky ny fanahinao izy rery no mpamonjy tsy mba mandainga izy rery no mpamonjy tsy mamelanao irery azonao atonina amin'ny andro rehetra tany mafy Jesosy raiso izy mba ampisy hatrany ny hafalianao marina fa gidragidra ny fiainana tya fa ny fanananao an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ao mahatonga anao mifaly mahatonga anao mitsangana mahatonga anao manana fanantenana mahatonga anao manohy hatrany ny amin'ny asa zay ataonao ivavaka sika ry havana tompo misaotra anao izahay fa ianao tokoa lay Andriamanitra ny famonjenanay ka na inon'inona zavatra mitranga ny fiainanay na mora na sarotra de hatoky anao zay satria ianao tokoa ny Andriamanitra ny famonjenanay hiaraka aminao zay ary hifaly aminao mandrakariva izahay de misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary havana de samy hitain'Andriamanitra indray tsika rehetra mirary soa daholo.